Mbola ampitombony aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompontsika. Amina. Hiaraka hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo fa amin'ny marina tahaka an'izao koa dia afaka mifampizara ny teninao izay vatsim-panahy tokoa hoentinay hamakivaky ny androm-piainanay rehetra, indrindra amin'ity anio ity. Misaotra ny amin'ny asa fanahinao masina izay sady mitaridarina no mampianatra anay. Ary misaotra ny aminao ry Jesosy Kristy izay momba sy miaraka aminay mandrakariva. Dia amin'ny anaranao anaovany izany vavaka izany Tompo. Amen. Ry havana, andro vitsy sisa dia hifarana ny fandiniantsika an'izao lohahevitra izao. Izay dia mino sy mahatoky fa dia mahery isika ry havako. Afaka ny fampahery ihany koa indrindra indrindra. Satria misy fiheverana indraindray diso ihany hoe rehefa miaraka amin'ny Tompo dia tsy misy olana, tsy misy problème. Tsy tena marina izany. Satria tsaroantsika tsara fa na dia tao anaty sambo kely aza Jesosy Kristy dia nisy ny tafio-drivotra niaraka tamin'ireo mpianatra vasainga izao rehefa nitodika tamin'ny Tompo dia izy no mahay mampitony an'izany ka mampitondra fiadanana. Jesosy Kristy no mahavita an'izany. Noho izany dia miaraka amin'ny Tompo isika. Sekoly hitezany antsika koa ireny atao hoe olana samihafa, zavatra manahirana, fahoriana, zava-tsarotra samihafa sedrainy ny mpino ireny. Noho izany dia anjaran'ny mahery no manatanjaka sy mampahery ny osa sy izay tratry ny olana samihafa. Dia mino izay hoy aho fa nisy mba azontsika kosa ny fampizarana izay rehetra efa notanterina sy nampitaina tamintsika teto ao anatin'ity hoe mifampahery ny mpino ity. Ry havako, hoy aho teo hoe andro vitsy sisa dia hifarana izany ka karazany toy hoe amitina ary aho ny amin'izay vitantsika tao anatin'izay. Anankiray amin'izay amin'ny tianako azy ary indrindra anisan'ny tsenjery amin'ity volana ity ao amin'ny mofonay navoakan'ny sampana sekoly DFJM ilay Korinthiana voalohany 9:11 hoe izay rehetra ataonareo dia ataovy amin'ny fitiavana. Dia io no tsaroko ry havana ary dia anisan'ny anankiray koa izay efa nomboako sady ny famotinana amin'ity anio ity izany hoe ny fitiavana dia zava-dehibe satria na isika mampahery na ny ampaherezana dia tokony ho fitiavana tokoa no fototr'izany. Fitiavana mba ho voavonjy, fitiavana mba hahery ny osa. Dia eto ary mahatsiaro ry havana ny Korinthiana voalohany 7:12 ny 9-9 izay vaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy hoe ny fitiavana izany dia tsy mifaly amin'ny tsy fahamarinana fa miara-mifaly amin'ny fahamarinana kosa. Amen. Isika kosa angamba dia miara-miombona tsy hifampahery, hifanohana amin'ny fanaovan-dratsy, amin'ny fandehanana amin'ny tsy marina, amin'ny fanaovana osoka sy ny izay mety ho endrika tsy fahamarinana rehetra, kolokolo sy ny sisa. Tsy hifampahery amin'izany kosa isika fa hifampahery isika mba ho amin'ny fahamarinana, mifampahery isika amin'ny marina. Izany no tena zava-dehibe ary izany no anisan'ny fototra anankiray azahoantsika mijoro ry havana. Mbola mampatsiahy hoe tany am-pendo an'ity volana ity dia hoy aho hoe azo ambarako hoe iray volan'ny martiora ny volana aogositra satria ahatsiarovana amin'ny martiora kristianina voalohany dia raha salama izany. Ary dia tena ny fampahery tamin'ny fahamarinana ny vahoakan'Andriamanitra tamin'izany. Na dia nihery tany anaty zoisy lava-bato samihafa tany aza, tena mifampahery amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia isika koa tena hifampahery ry havana, hifampahery amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra ary aoka mba ho sahy ananatra an'izay mety mivily manao ratsy mandrakariva. Dia hoy aho teny am-piandohana koa hoe hirariana fa mba hatanjaka isika, dia mba hatanjaka daholo. Noho izany ary dia mba tolombavako manokana amin'ity anio ity dia izao hoe ingany ry havana izay nampaherezina rehetra dia mba hatanjaka daholo ary tonga koa ho mpampahery
amin'ny fahamarinana ny tenin'Andriamanitra. Dia mahireza hatrany eo amin'ny Tompo ry havako. Amen. Andeha ary hivavaka isika. Ry Tompo Ray any an-danitra efa maraparina zao lohahevitra izao izahay, dia misaotra anao fa nisy ireo nampahirezina rehetra, dia mba ahery tokoa izy ireo ary ho tonga mpampahery ny hafa. Izany no irianay ao aminao Jesosy Kristy. Dia apetraka aminao manontolo hatrany ny fiainanay empamakivakiana an'ity tontolo andro ity, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo hatrany ary ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.